Ny vahintsika moa dia efa nolazaina tamintsika teo fa ny général Ramakavelo miarabanao mon général. Dia faly miarabanao koa izay tompona andraikitra amin'ity fandaharanao kazavy ty miarabany ao amin'ny lafiny teknika ary indrindrindrindra miarabany olona rehetra manaraka ny fandaharana. Mba sy atifikaavana mon général mpitandro filaminana ianao miaramila raha izao ny fandehany to fatifaty daholo ianareo miaramila amin'ity asan-dahalo ity asa inona ny tena antony? Le izy aloha raha mikasika an'le tany akazo aby hoe zao foana ny zavatra lazaiko efa mazava tsara voasorotra mazava tsara ny andraikitry ny gendarme ny andraikitry ny polisy ary ny andraikitry ny miaramila. Ny polisy ny andraiky ny mazava tsara dia mitandro ny fandriampahalemana sy ny filaminana amin'ny tanan-dehibe. Ny gendarme kosa dia any ambanivohitra zany hoe afaka manampy any izy na tanan-dehibe ary fa ny miaramila kosa dia tsy natao amin'izany. Zay aloha dia amin'ny hoe alao hazava tsara izay resaka izay. Ny miaramila zany raha ilaina izy dia ohatrany hoe manampy isa fa raha atsoinao anampy izy dia tokony efa misy fanomanana mialoha mikasika an'izany hoe fandriampahalemana zany hoe famerenana ny fandriampahalemana. Fa indrindra raha vao miteny ianao hoe miaro ny fandriampahalemana dia mbola vita tsotsotra zany zay, mbola tsy azo lazany hoe efa misy fioara-pefy. Fa rehefa tonga amin'ilay hoe famerenana ny fandriampahalemana rétablissement de l'ordre efa zavatra hafa, efa zany hoe efa mihoatra ny tokony ho izy zany le tsy fanaran-dalàna amin'izay fotoana izay. Ka mila fanomanana zany, mila fiofanana zany, fa tsy mandeha fotsiny amin'izao hoe tsofina ny sifflet dia iny avy izay ampio. Satria amin'izay fotoana izay misy lafiny tena ataontsika hoe psikolojika, ara-tsaina mihitsy io ny fandefasana olona andeha hifanandrina amina fahavalo, mba tsy tenenako hoe amin'ny dahalo. Satria le atsika tonga le dahalo efa tsy dahalo fotsiny amban-jahatra fa efa fahavalo e. Satria nahoana miteny izany? Miteny izany izay mampiasa basy mahery vaika izy. Ary ny tena tiako hidirana amin'izay fotoana izay mahafahavalo azy dia ity tenenina foana manko le hoe légitime défense, zany hoe fiarovan-tena. Io fiarovan-tena io dia tsy maintsy fitaovam-piadiana mitovy lenta no ampiasaina. Zay no vao miteny hoe légitime défense. Raha tanapolo zany ny atsy amin'ny an-taniny dia tanapolo koa ny ianao aty amin'ny ankilany. Raha kobainy any an-taniny dia kobay koa zany ny ianao aty ankilany. Raha ohatra ka hoe mampiasa fitaovam-piadiana ny atsy an-taniny dia mampiasa fitaovam-piadiana koa zany. Zany hoe raha vao tonga amin'ny hoe fampiasana fitaovam-piadiana dia efa fahavalo mifanatrika. Ka raha fa tsy maty ny ianao dia mahafaty azy. Eo zany tsy mipetraka intsony hoe aiza ny zon'olombelona. Any anady anga misy an'izany zon'olombelona, misy an'izany olombelona zany, tsy misy an'izany. Satria rehefa tsy mahafaty azy ianao dia matiny. Io nitranga tany akazo abo. Ny azy zany tena anisany zay zany epetrako tsara mihitsy. Le hoe mila fiomanana io fa tsy mandeha fotsiny amin'izao. Ny any tena anisany tena malaza fisainana dia ity. Ty voalohany iny misy any hoe alatromby na hoe io mifanandrina amin'ny dahalo hoe tokony efa hatramin'izay za tompo na mbola am-perinasa aza dia efa niteny foana fondra minisitra dia efa niteny mihitsy ahako tamin'ny miaramila ny gendarme hoe tady dio tsara be dia be mihitsy ny gendarme menimeny azo le mpangalatra ohatran'izany dia tonga ny fitsarana ozy dia votsotra fotsiny. Za dia niteny hoe zao tady dionareo reo dahalo reo mamon'olona mandoro trano mandolana maninona tsisy miteny zay hoe zon'olombelona zany. Ka raha ohatra ka tena fahafantatrareo hoe fahavalo zao inona ny idetsitsika eo anatrehan'ny fahavalo ny ataontsika zay tsy ahafahany mihetsika. Be dia be no azo tenena amin'izany tsy afaka mihetsika zany. Mety hoe tsy afaka mandeha intsony izy, mety hoe tsy afaka manao ninona intsony, mety koa hoe maratra be izy, mety hoe maty. Zay zany ny atao hoe atao zay tsy ahafahany mihetsika. Zay dia tena hoe zavatra tokony hipetraka ao andohan'ny ao an-tsain'ny ny olona manao fampandretany indrindraindrindra famerenana ny fandriampahalemana zay zavatra zay. Ka eo anatrehan'izay zavatra zay dia tena hoe ny tena nalasa ny eritreritro tamin'ity le akazo aby ity dia ity ozy hoe alahim-panahy mihitsy hieritreritra ho hoe sao dia sanatriny vava aladian'ny lela nomena fitaovana le miaramila zany hoe nomena basy fa ny bala ho ampidirina ao anatiny mbola nitehirizina hoe rehefa tonga any toerana voazarana so ngendray misy mivarotra eny anelandela eny so dia misy manafina eny an-taniny any ohatra
eritreritra zany satria latsaka tanaty araton'le dahalo matoa valo zany ny maty tsy afaka namaly avetrany fa dononga de tao de mametraka fanontaniana hoe efa nisy bala aveny basy sa basy fotsiny ohatran'ny karazana kopay malasa ny eritreritra mihitsy izy izy ireny moa mon général rehefa miatrika toe-javatra ohatry ireny tsy miara-miasa amin'ny fokon'olona eo an-tanàna ve nareo ny miaramila zany raha ny tena marina tsy misy maramila alefanao hiatrika fahavalo na dahalo raha tsy efa manana tsara ny karazana ataontsika hoe renseignement mazava tsara renseignement tena mipetraka hoe hatramin'izao ny renseignement azonay ariny misy dikan'izany alohany andefasanao ny maramila misy tetim-panorona sy tetikady tsy maintsy apetraka fa tsy mandehandeha fahatany fotsiny any tsy olona andeha hitsangatsangana eo nandikana hiatrika dahalo na hiatrika fahavalo tsy maintsy misy paikady misy tetikady mazava tsara ary na dia ny fandefasana ny olona eny amin'ny terrain za dia efa mazava tsara hoe olona efatra ny ato olona dimy ary dia ry mihodina ary dia ry mananika ary zavatra ohatran'izany ary io tena miankina mihitsy amin'ny hoe le toerana andehanana ary zay ny ilana ny tena hoe rantsama raha vao mahita fantatrao le toerana andehanana efa fatapatra le toerana andehanana hoe ary io ohatrany misy kizokizo ary io ohatrany misy sarotsaro-dalana so dia amin'ireny toerana kizokizo na amin'ilay saro-dalana ireny mety misy velam-pandrika zany nefa efa eritreretana melodoly ary zany koa rehefa teny mihitsy hoe raha misy velam-pandrika tonga dia mitsambikina ao anatin'ny tobila tonga dia samy miparitaka makary atao zay iodidinana ny fahavalo zany rehefa nazara-tena tsy maintsy anana zany hoe rehefa tena miatrika ny letra ianao lasa tsy mieritreritra tsony fa lasa ohatrany réflexe ozy ny vazaha tonga dia mandeha ho azy amin'izay fotoan'izay ka zavatra efa fantatsika fa misy foana io raharaha io fa impiritsika tany etsimo nanao any hoe fisamborana dalo sy namana io zao ve vao miteny hoe fahavalo zavatra amin'ny ela zay foana petrako raha vo arakaraky ny fitaovam-piadiana eo pelatanany ny mahafahavalo azy na tsy mahafahavalo zay zavatra azany tokony mipetraka tsara mihitsy ampitandro ny filaminana tompoko tsy fantatro mihitsy fa ny tena zavatra mahavariana le hoe tanapolo ny anankiray etsy misy tifitra variraraka atao amin'le olona ary dia le bala ao bala mahafaty fa tsy le hoe bala mitsevotra fotsiny fampitahorana ny falaonana marina fa matetika moa lacrymogène no lefa le manadajadranomaso fa naizanina tsy zany ary zay zavatra tena hoe fototra iangana mihitsy hoe zavatra mitovy raha tanapola zay nge mahatonga le any velany reny le apinga be apinga sy kobainy metiny fa tsy hoe tonga de vetrany ianao dia mitondra baso maro vava dia raha vao misy fahatairana kely dia eny fa miparitaka ny bala zavatra ohatran'izany resaka dahalo sy alatromby no hidirantsika landalina kokoa mon général efa tamin'ny andron'ny repoblika voalohany nefa disy zany resaka dahalo zany ary disy mihitsy ary mitondra an'izy io hoe ohatrany hoe fomba netindrazana zany ny sasany amin'le hoe tsy mahazo vady raha tsy mangala tromby salam'izany fanontaniana mba goavana mba apetraka hoe raha ny eritreritrao ve tompoko ho voafoana ny asan-dahalo sa tsy ho voafoana io resaka alatromby io zao aloha araka le nytenenao teo hoe misy foko eto amintsika foko bara ohatra dia marina ny zavatra nlazainao teo fa omby ray nge naroa nangalariny be indrindra tamin'izany fa nehoana fa hoe manana fahasahiana ary natovolahy tsy mbola nangalatromby dia veriny io tsy avelombady tsy avelombady aman-janaka tsy ahary vady aman-janaka zay fotsiny le toe-tsaina nentina fa tsy hoe anapotehina toekarena ohatran'izay mitranga n'izao fotoan'izao apetraka hoe zay lafiny anankiray zay ary mikasika an'io alatromby io araka ny tenao tany amin'ny repoblika voalohany iny dia eloka aminona ho faty fangalaran'omby vonoina ho faty zany hoe mbola tsy tena nampiarina fifalalana velona nisy hoe ny mpangalatromby dia vonoina ho faty zay izao mbola tsy nisy nampiarina ma le izy ary tsy nahafona ny alatromby eto dia tia hampatsiaro zavatra anao ahako hoe misy zavatra anankitelo eo anatin'ny fiarahamonina ao anatin'ny fampifehezana amin'ny malagasy no mipetraka ny voalohany indrindra tena hoe ajainy gasy atahorany tena ajainy satria makasika ny olona rehetra mihitsy eo amin'le faritra zay hampiarana azy dia ny dina zay ny lalàna velona atahoran'ny malagasy raha vao ataonao hoe dina tsy misy olona ambony ny dina
faharoa ny fady raha vao miteny ianao fady miteny fotsiny aza mandeha tsy fa fady ho azo tsisy sa mandeha eo satria ajain'ny malagasy ary atahorany fahatelo any lalàna fa io tsy rara iny na lalam-pandroenana tsy azo ipetrahana eo ambony tsarana ka za zany miteny foana amintsehatra zay afahako miteny hoe fa maninona marina fandraindray hoe mety misy miopefy le olona fampiarina andina fa maninona no tsy ampiarina ny dina amin'ny toerana misy alatomby marina efa fa nisy dina isan-karazany dinany sakara dinany menavozo ny dinany zao ny dinany zao fa zao marina fa misy mpanararoatra fa sain' izao raha vao ampianarinao ny dina miena ny alatomby miena tompoko mbola tadrifoana miena nisy an'izany hoe dina repoteka zany tany amin'ny taona 20 avy any Morondava ihany ny angany izy io gendarme io repoteka io dia rehefa nitatra nikitsaka dia nahazo hatraty amin'ny faritra Fianaratsoa mihitsy dia lazaiko ianao fa nalatsaka eny an-tsena aza mipoketra anao misy manatitra no io dina io tsy misy olona mamaky tanjano intsony ny vary eny an-tsasy sisy mangalatra fa zany izao rehefa ny tena miatra tokoa araka ny tokony izy le dina repoteka tany amin'ny faritra zay nisy ny rahalahy ohatra dia nisy nandefa taratasy taty Antananarivo tany amin'ny ministry ny aty tany hoe tandremo fa lasa fanjakana anatin'ny fanjakana io dina repoteka io fa mitandreminareo fa io ny tena toteny ety aminay fa mitandremo nidina tany toerana mihitsy ministra Portosy tamin'izany miala tsy ny manona andrarana dia niteny mihitsy zay mbola mampiatra an'io dia ahita raharaha ny fanjakana voana tsatra le dina repoteka verina ny alabotry verina ny vakitrano nisy ny alatromby ahitanao itenenako an'izay zavatra anisany fanontaniana napetrako tamin'ny ministra ny ministry ny fitsarana tamin'ny fotoan'androny ty fanontaniany tera mbola tamperinasa zaho manontany mihitsy maninona no tsy ampiariny io dina io fa io no anisany mampiana ny alatromby tsy azo ampiariny io generaly fa tsika tany-tandalana valiny napetrako tamin'izay fotoan'izay dia hono atompoko firy ny olona matiny dahalo amin'ny matany tandalanatsika ary firy ny dahalo maty ny vahoaka no ny dina nampiariny tsy namaly izy vatany tsara fa tena tsy misy ifandraisany mihitsy fa le olona maty ny dahalo amin'ny hoe tany tandalana marobe no ny dahalo maty amin'ny dina ataon'ny vahoaka ka maninona ny tsy ampiarina safinaritra ny makatahaka fotsiny hoe zay ny tany natao hoe tany tandalana inona matandalana andrao mifamono le vahoaka sy ny mifandona dia zay ny atao hoe tany tandalana zavatra ohatran'izany zany zany tena tiako hoe ho tsahivina eto mihitsy zany zavatra zay averiko foana eo amin'ny toerana zay misy zavatra telo anao atao ny zavatra atao fehiny malagasy dia ny dina ary za miteny mihitsy azo atao an'izany lalam-pandrenana zany ny anaran'io lalam-pandrenana io atao hoe dina mpiarahamony pirenena raha vao ataony hoe dina hoa dia fantatry ny malagasy hoe hatrany amin'ny zazakely ka hatrany amin'ny filoha-pirenena ao anatiny tsy misy olona ambony ny diny zany raha mbola malagasy ary tsisy afaka manitsakitsaka diny zany faharoa ny fady anisa fa ny zavatra tsy raha iny olona ndrindra dia ny lalàna dia io alatromby io izy io dia tena azo tsapay-tanàna mihitsy ianao mbola mahita an'izany hoe omby arivo ray misy maka olona efa anjatony le dahalo maka azy zany hoe ataony hoe dahalo tsony ka io indrindra mon général no ataontsika hoe miditra lalindalina isika misy an'ilay fanontanianao napetraka tamin'ny ministra fitsarana hoe ianao teo ny zavatra misy zao ny asan-dahalo isaky miova republique tsika memafy isaky miova republique tsika dia memafy ary mematanjaka rehefa zohina zany ny zavatra misy raha nisy zao tamin'ny androny amiral Didier Ratsiraka nisy an'le menasomotra mety natadidy ianao nanao tena niasa hatramin'ny resaka hoe fanafody zany miampita rano ny omby dia miova hatramin'ny lokony tamin'izany mba tsy hatatara kely tsika dia fa fahaizana goavana mihitsy zany zay fa rehefa tamin'izay napiatra an'izay le hoe dina teneninao zay sy nanao ny hoafa ny amiral Didier Ratsiraka teo amin'ny fitondrana sy izay niaraka tamin'ny rehetra dia ny zavatra nisy tapa-kevitra nandeha tamin'ny helikoptera tantara mihitsy zany ary ny lavolefiny menasomotra ireo teo zany dia efa hoe niatra ny dina araka ny teninao teo ny zavatra misy tsy mety foana le alatromby
tsy mety foana le dahalo mandraka tia ny androany ary miady mafy foana ianareo mpitandro ny filaminana miady mafy foana manao zay ho afaka hatramin'ny fokon'olona ary mitondra faisana ary miratsy hatrany le izy araka ny teneninao teo hoe tsy alatrombo tsony anie tsy dahalo tsony fa tsy fantatra tsony ny ilazanan'izy ity ny zavatra tiana ambara zany tompoko dia ny hoe nanontany moa teo ny hoe ho foana ve ny alatrombo raha fahazahoana ny resaka ao zany hoe miena le izy fa tsy foana maninona indray ary raha ohatra ka mba tsy hafatifaty foana nareo mpitandro ny filaminana miaramila tsy hafatifaty foana nareo fokon'olona rehetra any raha mbola misy mandainga zany ny omby mon général raha mbola misy mandainga zany ny omby tsy foana ny alatromby ahoana ary ny tsy hafahana mana foana ny alatromby mba miainga indray zany miaramila sy izay tompona andraikitra amin'izany mitady an'le mpandray ny omby sy mijery akaiky momba an'izay satria asa mety ho vita ve zay tompoko ia misotro anao mametraka an'izay fanontanian'izay tena mampitodika ny lasa lavidavitra mihitsy zany disy fotoana vanim-potoana teto Madagasikara zay na enona fa komoro koa dia manondro an'omby eo indrindra natadidy ve no avy any Tanzania ny atombohany ny alatromby na ondra natao komoro le izy dia zay ny hevika aminao ny tantara rehefa njoina tamin'izany mbola tamperinasa mihitsy dia nisy fotoana zay nisy fampilazana ary voatery hoe nandefasana antena maramila mihitsy hoe any akaiky ny morondava any misy sambo tony le afaka mandeha makeny amin'ny plazy tony dia tonga dia ampiderinao ny omby dia lasa dia mandy dia tsy fantatra hoentinany Mozambika ve sa hoentinany Komoro rehefa zoina le izy tena misy olona ambony toerana atao amin'ny fitondrana ao anatin'ny zavatra io dia azonao aneritseritra amin'izany fa hoe matoa misy io misy atidoha tena mandrindra sy mandamina azy ary atidoha tsara toerana zay zavatra io ohatra ny bois de rose any io alatrombo ohatran'io avy eo indray nisy fotoana hoe mahazo manondrana omby velona vao maika nyrongatra ny alatromby ary reny matoa apetraka rikaiza moa manao lalàna fa ny mpitondra dia mitombony olona maty dia mitombony olona maty fa zavatra nisy zany janjahivika zany manarakarak'izay ny zavatra tena hoe mahavariana dia ity arakaraka ny ovan'ny fitondrana ohatsy ianao mampitombony alatromby ny dikany zany zao ny any dikany ny fanazavana ataoko na dia mifandimby ary le fitondrana lasa fitondrana tsy tokisan'ny vahoaka foana noho ninona noho ny alabato olona tsy tokisan'ny olona tadijika tsara ny tamin'ny repoblika voalohany faraparany tamin'ny 61 62 570 any na alany any filo Philibert Tsiranany efa mbola nataoriana rafa aiza ny 570 eto dia teny zavatra aminao mihitsy mikasika an'izay zavatra iray tamin'ny vanim-potoana nanaovana an'ireny fifidianana ireny tsaroko tsara za nisan'ny nahazo andraikitra anaraka ny fansambato fahatongavan'ny vokatra ny fansambato teny an-davevaratra ny président Tsiranana nisy fotoana mihitsy natoriny tao misy efitrano efa voatokana ho azy zao dia natory tao izy amin'ray maraina amin'ny fotoana hoe zahako no tompony andraikitra teo amin'le fandraisana ny voka-pifidianana manerana Madagasikara tonga avy any izy miaraka amin'ny commandant Ravelmanantsoa dia manontany izy manahoana ny anato dia za moa no mafolo mitarika an'le anina teo dia niteny hoe ohatran'izao ny anina président rehefa avy eo izy dia niteny azalahy ozy dia tsy mba misy olo marary tsy misy olona maty aiza dia inscrit ohatra ataontsika hoe Télérus Royal nantatsabato Télérus Royal PSD Télérus Royal zay ny nampiteny azy dia tonga teniteny mihitsy izy atsoina ao izy ministre ny atany Andriamatoa Resampa dia natsoina rehefa azony dia niteny zao tsara niteny président inona ozy miantony
anasivako toerana maromaro fanaraham-baso ny fanasaham-bato. Tsy mba misy maty ty olo ty, tsy mba misy marary, fa dia ny olona voasoratra no mandatsa-bato ary mandatsa-bato arema. Amboarinareo izy, ameo ny baiko, za tsy mila zavatra ohatran'io. Mamenatra ny zavatra ataony. Hitanao? Le manodidina ny tena mandalatra manosibotaka, manao ny rehetrarehetra mba hipetrahana amin'ilay toerana. Zavatra efa hita ny tany premier république. Ary misy manantena mihitsy amin'ny zavatra nisy teto amintsika, fa zavatra mbola mitohy hatramin'izao. Zany zavatra zany. Ahoana moa ny itokisan'ny vahoaka? Fitondrana jereo fotsiny ny farany tany communal teo. 700 isan-jato tsy mifidy, 300 isan-jato fotsiny mandeha mifidy. Dia mieritreritra ianao fa ny maro anisany 300 isan-jato. Ao anatin'ilay 300 isan-jato mifidy mbola mizarazara indray ilay vato. Zany hoe ilay olona tena nahazo vato be indrindra 1000 isan-jato. Dia zany vety itokisany io, ina magaganao raha ohatra vetivety dia miova ilay fitondrana. Ina ny agaga amin'izany? Zavatra tsy maro-pototra. Ary fantatry ny olona le fisian'ny osoka. Efa napetraka mihitsy ny lalàna mikasika ny hoe fifidianana io. Mbola taperinasa dia efa nahita an'izany. Anisan'ny zavatra nankatahana atao anatiny zany hoe lalàna mifehy zany hoe ny vola ampiasana mandritra ny fampielezan-kevitra. Azo raha maso hoe avy aizy ty vola ty, ahoana nampiasana azy dia rehefa vita ny fifidianana dia misy fanaraha-maso mihitsy mety ataon'ny inspection générale de l'État. Fa ngady sy nanaraka an'izany. Tena hoe tena ferana mihitsy hoe tsy mahazo mihoatra an'izao mba tsy hividianana ny safidiny olona, ngany sy nanatateraka an'izany. Tsisy ka atao inona le lalàna? Tsy aloha atao dina. Zay manao an'io dia zao. Lazaika anao fa raha dina anao metrahana an'io tsisy samanao. Zay olona mety mandray kolikoly dia mety hiarany dina. Lazaika anao fa tsisy handray izay kasiketinao sy t-shirtanao zany. Matahotra an'ilay dinako. Zavatra ohatran'izany ka aza gaga raha miovaova satria za tamin'ireny fampihavanam-pirenena ireny dia efa niteny tsy ny fampihavanana ny mpanao politika. Ireo mahay mifandombera, mahay mifanoroka, mahay mifampitatana, mahay miara-mipetraka. Tsy hany ny mipetrahany fa fampihavanana firenena dia fampihavanana ny mpitondra sy ny vahoaka. Zany ataoko fampihavanam-pirenena. Rehefa matoky an'io mpitondra io ny vahoaka mandeha ty firenena ity, mandroso ty firenena ity, fa tsy hoe fitondrana tsy itokisan'ny vahoaka vety zany vety dadiavinao androso fa izy mampandroso firenena fa ngany mpitondra ny vahoaka. Ary le vahoaka tena hoe fototra iaingana ho amin'ny fampandrosoana, ataonao zay mahafadiranova azy, ataonao zay mampahantra azy, ataonao zay tena hoe tena mifararemta le vahoaka. Inona ny fampandrosoana tsy fampanentana pokaty fotsiny zany? Zay ny atao hoe resaka ambony vavahady, natao hoe ronono atavy. Ny zava-misy dia milaza aminao tsy hisy mihitsy, ary zany mahatonga foana. Efa misy ny olona amin'izao fotoana izao no tena miteny hoe raha tiantsika androso ty Madagasikara ty, raha tiantsika hoe tena andeha araka ny tokony izy ama olom-pirenena mandray andraikitra miverena any amin'ny fokon'olona. Zay ohatra nataony tompola Colonel Rajamandrava. Satria nahoana miteny an'izany za tena resy lahatra tamin'io fokon'olona io, tamin'ny andron'ny Colonel Rajamandrava. Ny antony dia tsotra, tamin'ireny fametrahana ny atao hoe vatoika, voamera ny toekarena isaky ny fotana. Lazaiko anao fa tena misy vokany inge tena hitanao mihitsy hoe raha tena mpamokatra ianao dia hitanao hoe tia ny tambiny mipetraka eto anatsarana ny farim-piainana ampandrosoana ny ty fokotany eto ty. Ary anisany zavatra ny teneniko foana hoe anisany nampatahotra an'ireo voanjo, nareo mpanao ampimamba, nareo mpanao tsendrio falavo ny firenena malagasy ny nanaovan'ny Colonel Rajamandrava ny fametrahana ny fokon'olona. Tsy magaga raha tsy nateza izy. Zavatra zany ka eto dia miteny raha tianao hiena io alatrombe io ka rehefa mbola tsy mametraka teny ianao avy ireny ny service civique. Ny asa tany amin'ny service civique taloha tompoko. Ny tany amin'ny service civique ianao nisan'ny tena azoko hitenenana azy dia zao tsy mba mahaenao an'izany hoe korotana zany ianao any amin'ny faritra misy service civique, zany hoe alatrombo zany, zany hoe vakitrano zany, zany hoe alabotra zany. Satria nahoana ny antony tena mifandray am-po ny maramila ao amin'ny service civique sy ny vahoaka ao anatin'io 50 kilometatra manodidina io. Ny antony mahatsapa le vahoaka fa tena mila an'io maramila ary tena tanoka ary mivozona andiny mandary ny tanàna tokoa io. Satria zao misy ny fampianarana ny olona mankiteny sy manora mitazona sekoly zay, misy ny toerana fitsaboana, misy ny toerana fampianarana olon-dehibe amankiteny sy manora, misy ny toerana fiofanana anatsarana ny fambolena sy ny fiopy. Indra indray tadiavin'ny ohatran'izany
ahoana ny tsofaly ny vahoaka mampiova ny fiainany manatsara mampivelatra azy zaka ianao pirofo ny tena hoe tena ny ray fo ny vahoaka sy ny maramila atao amin'ny service fide misy isa-taona fanazara-tena amin'ny fiarovana atao miaraka amin'ny maramila vazaha tamin'izany mbola nisy maramila vazaha teo Ivato tsy mbola nisy maramila vazaha na iray aza tonga tany amin'ny Toby misy ny maramila ny service civique inona ny antony satria ny zavatra ataondreo dia anafika ny Toby ry zareo tsy mbola nisy tonga tany ny antony mandray anjara daholo tompoko ny fokon'olona ao anatin'io 10 kilometatra manodidina io satria fampilajainay melo izy inona le fomba fandraisany anjara voalohany indrindra aloha manapaka hazo izy ohatra dia sakana ny lalana raha misy tetezana eo ka mora amboarina tsy ho anteo le tetezana satria falajaina aminy amin'izao fotoana andalovana raha misy maramila mantany azy hoe nareo na izy zay fa ary torony voana etsetra ary nareo maramila vazareo ara dia niaiky tamin'ny fotoanandrony fa hoe tena tsara ambina le Madagasikara raha ohatra ny ataon'le fokon'olona ary miaraka amin'izy hoe kahoana tsy azo averina ka zany tsy azo atonga azy zany zavatra azo atonga azo tanteranaka zany ka zay teo any teny hoe fokon'olona ka raha voapetraka ao ny fokon'olona miaraka amin'ny service civique mino marimarina ianao tompoko maika fa hoe amafisy ny dina mino marimarina ianao fa iena be debe io alatromby io satria izy zany tena hoe tena tompona andraikitra ary tena akaiky mihoatra noho ny fokon'olona no mahita hoe rehetra nge olona tsy eto amintsika rehetra ny dahalo rehetra nge havan'ny anina otrao rehetra ny etsetra izy ny tena tokony hiaro ny vahoaka nge ny tena hoe azo lazaina hoe manda tena ary ny tana marina fa mivolan-dato hoe tandrokarina fosina fa raha ny tena manda ary ny tanàna ny vahoaka ary zay ny ilana esan'ny fokon'olona miaraka amin'ny service za dia manitrikisika an'io mihitsy satria za dia nahita mihitsy ny soa sy ny tsara ny raisiny ny firenena mihitsy ny teneniko ary fony mbola nisy ny service saingy amin'izao fotoan'izao moa izy ataony hoe armée de développement zany hoe ino zany tafiky ny fampandrosoana fa ny toetsaina napetraka amin'ny tafiky ny fampandrosoana sy ny service civique tamin'ny fotoana mbola niasanay zavatra roa samy hafa mihitsy nazaka anao fa zavatra roa samy hafa raha ny teninao teo nefa mon général dia ny hoe misy an'le hoe tsy ho foana mihitsy ny alatromby mbola misy mipandray ny omby dia ny teny ianao teo hoe misy ny atidomikotrika amin'io eto zany dia azo lazaina ve afaka milaza koa ve ianao hoe raha izao fipetrany matimaty foana mpitandro ny filaminana matimaty foana ny vahoaka satria misy an'izay le atidomikotrika zay manome lanja ambony an'le vahiny zay erahan'izy ireo miasa eo anatrehan'izao resaka harem-pirenena satria ny omby zany harem-pirenentsika ihany koa dia ny zavatra misy hoe ovoafoana ve zany toe-javatra zany satria raha izao ny mifandeha lasa misy période ny alatromby misy période satria misy fotoana zany ilatsahan'ny dahalo indray zao dia misy fotoana indray loha anginginany dia misy fotoana ilatsahan indray satria nahoana misy fotoana zany ny anangonana n'le omby dia tsy mazava ho azy zany iseho foana ny toe-javatra ohatra zao eto zany dia nitiana tsindriana mon général dia ny hoe ianareo ampitandro ny filaminana ve marina fa tsy ampirinasa intsony ianao fa mety afaka miresaka amin'izy ireo ihany amin'ny maha hoe mpiaraka anareo rehetrarehetra tsy misy hoe vahaolana entinareo andresen-dahatra miaraka amin'ny vahoaka manohatra an'izao fanaovana tsinitsinina amin'ny Madagasikara zao indrindra fa ny fanomezana lanja ambonin'ny vahiny ka mahabotry atsika dia lasa tsika ny ampediana sy vonoana indray eto amin'ny tanàna ka io ny safidy politika io tompoko tena safidy politika io ary efa miteny izany safidy politika zany dia tena mipetraka mazava tsara ao anatin'ny programa nasan'ny olona izay milatsaka ho filoham-pirenena na mipetraka tsara ao anatin'ny programa gouvernementa inona ny tena tokony lahara-pahamehana eto amin'ny firenena ity fa tsy hoe ity ny lahara-pahamehana ny azo vola avy any velany inona aloha le tena lahara-pahamehana anisan'ny lahara-pahamehana dia ny lafin'ny ara-toekarena ny lafin'ny fandriampahalemana ny lafin'ny fanabeazana zany lahara-pahamehana daholo zany ary io anie raha ny tena mariny mba betsaka ihany ange ny mpandalina ara-toekarena ary tena milaza mihitsy fa raha tena ny arenan'ny Madagasikara ny trandrahan'ny malagasy ka ho ahompana
ho amin'ny tompontsoan'ny malagasy 2020 tapitrisa tsy mila zay vola ny banque mondiale zany mpamiendry fetsy fotony sasany resaka fotony zany manao zao kanefa mifanohatra raha isan-jato natadidy ianao no anjaratsika dia avy eo indray tsika mitrosa volany banque mondiale ka zay ne misy boky zay ho tsy tadidiko nefa tsika manan-karena tsika manan-karena misy boky zay fa tsy tadidiko ilay noratra azy tonga teto Madagasikara mihitsy oranga io ary nahazo prix Nobel de l'économie ary nadika amin'ny fiteny 5:30 ny boky nosoratany oranga io tsy tadidiko zany fa tonga teo amin'ny université teo izy ny zavatra anisany zavatra nanahita tao anatin'ny boky io zany mba namaky azy dia hoe zay firenena miaraka amin'ny FMI sy banque mondiale io tsy maintsy mahantra tsy maintsy rehefa tsy manana ny azon-damosiny dia vao mainka mikorosofana io manjoatsika io hitanao raha mba mandeha ianao ka sendra hoe mivoaka ivelan'i Madagasikara ka mandeha any amin'ny tany arabo dia lasa vonany ny reto ane olona voalohany indrindra aloha tany efitra ny azy mibetsaka ao fa ny tena arenany dia ny solika nefa dia tany mijoalajoala arabe midadasika zavatra variana ianao mahita an'ilay arenany fa ny ianao ampafiry ny arenana ana Madagasikara manina ianao fadirana fa manina ianao mahatra velona manina ianao no ohatran'izao satria safidy politika ary safidy politika zay tena ohatrany hoe bakolony any velany dia iny tokoa fa manarantena ianao ve dia mieritreta raha manome fanampinanao ngizy ny 20 na 30 isan-jato niny no tena mba misy fiatraikany amin'ny firenena fa 20 isan-jato verina hoe 4 andefasana expert anaovana séminaire anaovana an'izao anaovana zay verina ny aminy ianao mitrosa fa izy ny mahazo ny tombony zany ve dia mbola tsy fantatry ny malagasy foana ve zany hatramin'izao zany zavatra zany mahavariana mihitsy an'ila izy tena mampiteny mona mihitsy ny ray fa nahoana ny roa no asolika fotsiny tsika zao ambe milanga mahita ny tsika misy ny volamena misy ny vatosoa misy ny dia variana ianao hoe fa dianao eo ny mahatonga iteny hoe zavatra hoe safidy politika eo tompoko azo atao mihitsy mampanankarena ty Madagasikara na dia misy nge ny olona mahiara togarena ohatra fotsiny tena milasa mihitsy azo atao dia azo atao amin'ny fomba aingana sy fotoana foy mampiakatra ny sandabola malagasy ka eto ve zany ianao mba mety afaka nohatra n'le fomba fiteny hoe raha safidy politika zany araka ny resaka en général dia hoe raha mitsangany ianareo mpitandro finaminana zany anohatra an'izay ka hoe tena hijoro marina anajoro Madagasikara amin'ny maha hoe mpitandro filaminanareo tandroka arom-vozona tia Madagasikara dia ohatra mandeha foana le teny zany raha hoe safidy politika hoe anonga-panjakana indray ireo tsy azo toerina mihitsy fe zany tompoko satria ny fitsangananareo zany dia tonga dia misy mamovoka foana avy any hoe fanonganam-panjakana zao nefa mba hijoro dia izay ny fanontaniana mipetraka hoe move raha vao hijoro zany nareo dia doton'le resaka politika foana zao nga manazoko amalinanao nisy sa tamin'iraika amin'ny 20 tompoko eny to nisy korontana nisy fotoana nitsoky ny mpanao gazety teo Babe zao tsarany 30 segonda ngamba na 2 minitra raha be indrindra zavatra nyteneniko ozy aho hoe raisina ndraiky sareo mpanao politika fa rehefa tsy mandray nareo raisinay ny anay fa ny vahoaka tsy atao ohatr'izao zay ny vita nantany daholo mpanao gazety ina ndikan'izany misilominy nisy ny hoe mpanao politika ny antso altarbe ina ndikan'izany raisina ndraikitrareo napetrako ny telefona zay eniny nampisy an'iny teo mpanao ramainy tompoko ary ny maramila matanokary mivozona tsy mitsabaka amin'izany ny anjara ny maramila miaro lalam-pandrenana azo inona ve mbola hisy ohatr'izany amin'izao andraso aloha azavaiko tsara miaro ny lalam-pandrenana zay ny natonga hoe mahatandrokary mivozona tsy mandaro ny tanàna ny volalindra tompoko dia anisany andraikiny miaro ny fanajana ny lalam-pandrenana io ka anome ohatra anankiray fotsiny zao ahoana mo tompoko ny tsy alasa amin'ny fisainako sy ny vinaniko ny haute cour constitutionnelle androm-panjakana anankiray ny antom-pisiny dia ny ampanaja ny lalam-pandrenana io androm-panjakana dia ny antom-pisiny no ampanaja no mahita mampiditra amin'ny fanapahan-kevitra avokany zavatra mivoana tanteraka amin'ny lalam-pandrenana dia lasa ny eritreritro mitodika ato amin'ny retroatroka atao ny volalindra oleretsy io angeka natao iaro ianareo koa mitovy lenta amin'io
iaro an'io lalam-pandrotreo angatao tsisy atakandro ny fanolonan'io ohatran'le zavatra nitranga tany mataso azona nge eo fa manolo ny mpiambanao nga manonga-panjakana ka ianao milaza hoe isorteo ny filoam-pirenena na hoe isorteo raha vao tao ny assemblée na ravaongo tsia raha manao an'izany ianao dia manonga-panjakana fa raha milaza ianao mangataka hoe ovay fa ny olona tena nandrandraina anirina no mampivandravandra isorteo za tsy milaza hoe raha vao ny asetre fa isorteo reo olona reo ngany maramila sanyteny zany ka izay indrindra ianao apetrako tsara le izy hoe zavatra zany iny nahatonga anay hoe tamin'ny raiky amin'ny sivy ary nahatonga anay hoe tsy niditra tao anatin'ny hôtely panoramany folo alin-da tompoko na nitenako zao azy ny antony oka ny folo alin-da tsy hitsapaka anatin'ny politika fa ho tena ho tandroka aronvozona mandaro ny tanàna roa andro anie David 20 oktobra niditra tao raiky amin'ny telopolo hitany vahaolana mbola teo ny président Ratsiraka tafapetraka ny président Zafy Albert mbola teo nitoerany ny premier ministre Razana Masy kina indray nitadiaviny eo amitran'izany fa nga nisy gasy mifamono teo ka nisy inony ny antony satria ny folo alin-da nandray andraikitra tamin'izany fotoana izany mbola azo enteherana tena mbola mantaro ny tanàna za zao tonga dia mitsidika atotsaiko le zavatra nitranga tena katsomaly eo indrindra isika tonga dia ho toizantsika sady maraparana ihany koa isika ny hoe momba niny zavatra nseho tamin'ny mpianatra iny mon général dia atao hoe nampiteny mona mihitsy ary ohatran'ny efa hoe ny ohatran'ny fefy tsy mifanaraka tsony misy ary teo tsy haiko iny na miaramila na gendarme satria moa emoregy miaraka ao zareo mba nisy nanoana mihitsy ny hoe okizay fa vao maika ohatran'ny napresika ny sasany andefa n'le matraxa sy anitsaka amin'ny botsy nefa le Jean Pierre le mpianatra zany tanapolo efa manaiky ny samborona sika kanefa mbola ihany tsy vitan'izay ihany koa tena mialatsiny mitodika aminareo mpitandro ny filaminana mihitsy hoe miakatra teo ambony fiara dia ao amban'le seza io zany le hoe zon'olombelona aiza le mpiaro ny zon'olombelona manoloana ny toe-javatra ohatr'ireny eo koa ianao mpitandro ny filaminana mahita ny toe teo koa moa ny commandant Ramamonjy Soloy koa efa nilaza ny heviny ihany koa mba eto aminao zany zao mba manandrify eto hoe ahoana mba fahitanao ange ny toe-javatra ireny tompoko za zany nahitan'iny tena patora ny teneniko azy tena narikotra satria hoe fa manao valifaty ve reto mpitandro ny filaminany satria ve nisy an'le maramila valo maty tany Kazoapo dia valifaty ny anarandreny amiko tsy mitandro filaminana mihitsy reny fa manao valifaty ary tena mampiorokototra hoe olona valo manitsaka manitaka mikapoka maninona efa mikikika le olona zany Guantanamo aloha tsy haiko fa omaly ny teo akaso Guantanamo ana anjaratsika ny mieritreritra an'izany ray aman-dreny no miteny mba mananjanaka manansafy kely tena miorona ny dodohoko mahita an'ireny rary ny very reny ho atsika tompona ndraiky ambony ao amin'ny folo alin-da rary ny very ny zavatra ireny tokony ho ampirisiana ve satria ve ministra vao ny teny hoe manomboka izao dia fahavalo ny dalo dia ny mpianatra ny lasa amalena faty malasa nyeritreritra zany tena malasa nyeritreritra lazako ianao fa raha tany amin'ny fireneka fa misy ohatran'ireny androany ihany ny ministra ny lehibe ny état-major ny commandant gendarmerie mety ny lehibe amin'ny polisy koa raha ohatra ka atao daholo izy rehetra miala tsy mila esorina fa miala ka zay manko tsy mifampihainy mihitsy anery zareo le teo ny sasany manao hoe okizay ny sasany tsy manaiky fa mbola hitanao dia ny zavatra tena vao maika naparikotra nahitan'le fantsana tsy le famonoana aloha dia niorona ny dodoko fa nahita an'le izy nitaritaritina ohatrany so ka zay matsy tsy vitan'izay nasitrika tao ambanin'le bankety ore olona kokosoa amidy aza omby amidy aza ajoro fa tsy asitrika ambany bankety dia olombelona eto za manko anatin'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona ihany eto dia manangapa mapakapeo mihitsy ry fanjakana tandalana raisiny ndraiky teo anatreny reny zavatra iny tsy azo ny saina eritreretina olombelona no eritreretana ambany noho ny biby ary raha mba sepotra atao ka maty tao miny tovolainy inona ny zavatra nataony nitandroka aro ny vozona sy ny mandaro ny tanàna sa tandroka anontona manda enjera eo amin'ny olona zay rovana ny zavatra misy tena mialatsiny amin'ny tenin'izany marary misy ny foko mahita andreny
mba teo amin'ny toeran'io ihany fa tsy azazony saiko eritreretana mihitsy reny zavatra reny zany toko ery fanjakana ry tompo-pahefana jerenareo fotsiny ve reny zavatra reny ekenareo ve reny zavatra reny tsy maninona ny zaza malagasy atao ambany noho ny biby sanatriny vava ohatrany kisoa amidy tsy azony saiko eritreretana mihitsy amin'ny maray aman-dreny ihany ny tenenako an'izany amin'ny maha-malagasy ihany ny tenenako an'izany amin'ny manatana hoe zon'olombelona ny tsy anekeko an'ireny zavatra reny ary tsy misy olona mihitsy raha mbola olombelona ihany mieritreritra manana ny asina mieritreritra n'izany asina olombelona zany tsy misy mazaka an'ireny zavatra reny dia avela fotsiny amin'izao ny any isan'ny teny nampalahelo dia nahita lepana mitazana ery ambony ery fotsiny hoentin'ny tahotra dia namanao le nitarika anao ve asa moko Jesosy Kristy ara moa nylozan'ny mpianany zay anao mitarika tolona ve tsy ilozan'ny namanao ka todiady amam-bato koa ve izy zao lazaiko anao tsy mbola nisy erim-pamoretana na resy vahoaka teto amboniny tany tsy mbola nisy zany hoe mbola hoentin'ny tahotra firy ny maramila tonga eo ary firy ny mpianatra ary firy ny vahoaka manodidina azy raha ndray miridana eo mety misy 20 mety 30 maty fa mety misy tafavely eo tsy afaka amitsoka tadidiko tsara teo amin'ny kianjany 30 mety eny nandositra angeny zandarma sy ny polisy asa tadidinao iny asa tamin'ny 2002 sa tamin'ny nandositra nifanenjehana tamin'ny pavion Analakely iny rodorodo avy any le olona zavatra ohatran'izany fa zany le malagasy moa matahotra za tsy teny hoe endry fa matahotra za koa tsy mila olona hoe morotaka ampy zay malagasy endry efa be loatra koa zay raha latsaka zay fa be loatra ny raha latsaka teto amin'ity firenena ity nefa zao ny hafarany zao mivokany fa tokony fomba hafampahendrena ny zavatra tokony atao fa tena mampalahelo mahita zavatra zany lazaiko reny zao ny mitety an'izao tontolo zao dia mbola isy teny fa hoe tany tantalany zany Madagasikara zany manaja ny zon'olombelona zany Madagasikara zany manao an'izao manao izany ino ndre mpianatra fa tsy olona mpamaky trano na dalma any amin'ny alatro raha mpianatra manam-pahalalana eny amin'ny ambaratonga tena eny hoentina lahelo angambany aka ohatrany napakapeo elalatsiny tompo tena mialatsiny mialafondo fa tena ohatrany hoe alahelo ny afa tsy atezerana zay ny tena maro tsindrim-peo farany mon général tsindrim-peo farany angamba dia mbola tsindrim-peo anankiray farany mbola ao anatin'ny raharaha politika tsika vetivety momba ny resaka mémorandum de stabilité ahoana mba hevitrao sy le fampiatson'ny ministre ny ati-tany ny mpanao politika momba ny fanovana an'le voamera vaovao isolutionnita tompoko ngamba ataonao teny ray miaraka le izy ny za fa nyteny foana tanao fa teo ary fanapatsiahan'le izy hoe zavatra extra constitutionnel ange le article 5 tsisy tsy miaka an'izany raha olona mahay lalàna fa tsy hoe zavatra foroporoana na fanaovana tsikera-pitolo fotony extra constitutionnel zany hoe ivelan'ny lalam-panorenana dia zay ve ny manantanja noho ny lalam-panorenana tompoko mbola eo anio fa tsy mbola nysoloany zany raha vao miteny andreny zavatra eny zay fotsiny fampiavanam-pirenena dia zay fa lazaiko fampiavanana ny vahoaka sy ny mpitondrany eo ka ny fampiavanana azy haingana indrindra fanajana ny lalam-panorenana fa dia tsy mikorotana le vahoaka zay dia matoky anao izy zavatra tsotra fa tsy ataontsika lafiny anankiray zay dia hoe ny mpanao politika ihany ny anaovana an'io zao aloha tsy hoe za makala mpanao politika za mpanao politika na tsy anatina antoko aza fa le mpanao politika eto amintsika jareo nge tsy mitanga ao amin'ny antenimiram-pirenena reo olona tena hoe milaza miara mahita fa tsy hoe fanaratsiana na fanaovana fanankinana fotsiny jereo ny zava-misy io dia olona manana an'io toetsain'io ve no anankinanao manontolo hoe fanovanana zany hoe sehatra ary inona moa no tokony asianan'io seny io raha amiko tsy ilaina koa ireo ny ministerany intérieur hatramin'izay no mikasika momba ny fifidianana fa manana heritreritra anao zavatra hafahafa matona metraka io zany efa teneniko fomba za tao amin'ny CST hatramin'izay firy-taona efa 50 taona iverena falevatena fe manao mahita anao fa tsy mahay ny ministère administrateur civil iny eo olona niofana manam-pahaizana manandratra efa momba an'izany fa tsy zay olona tsopotsoponinao fotsiny ery anany ery dia tapitapika eo ahain'io asan'io mialatsiny amiteny izany tsy hoe sanatriny vava manambany mpikambanao amin'seny fa natianao ny akamaroany eo tsy olona administrateur civil tsy olona niofana manokana amin'ny fitantanana an'izany hoe administration zany raha ohatra ka hoe maheno dolo dia foany ary ny anamime
azasiana tsontsony sambana droit eny amin'ny universitéko efa samy mahay doloko samy mahay lalàna doloko ary ko nety nyfavozana eto amintsika monsieur mahay lalàna dolo ty rehetra rety arakin'izao de miova araka izay itiavana azy efitiny majorité voalaza ny lalam-pandroe tsy ondray vitany haute cour constitutionnelle mihitsy mahita hevitra hoe ny tena matao hoe majorité de nzao tsy voatery mihitsy le olona tazona zao fa rehefa Andriamanitro lasa mampiatso an'Andriamanitra teny amarananao azy tompoko ny amaranako azy de zao hoe tsika nosy tsy mba afaka ohatrany any Afrika andeha ifindra moninatsy voararany ranomasintsika ny fahendrena de zao inona ny mamalagasy atsika anisany anankiray mamalagasy atsika de ofokon'olona io ary io ngety nigaganin'ny olona atsika mihitsy eto mbola averiko indray le tenen'ny révérend Père Dubois tamiko zay nareo malagasy ny tena miainany atao hoe démocratie ozy miainga amin'ny ofokon'olonareo fa aza makatahaka nyty hoe démocratie à l'occidentale ny nareo no izy tanao sodokany akangatsara roatra manary le kotamantrano raha miveryntsika any fotony ny fokon'olona ary miainga avy any fotony ny fividianana hoe solotena avy any fokon'olona mitambatambatra tonga any amin'ny district iny avy any mio tonga hoe ino ohatrany hoe solombavambako mametraka ny ataontsika hoe assemblée constituante ametraka dina mpiarahamony pirenena vaovao zay miainga avy amin'ny toetsaina malagasy fiarahamonina malagasy zany koa tsy milaza hoe tsy mila mifandray amin'ny hafa fa ny mahay anao andao ange de zay za manana boky eo mba raroto malagasy aho amin'ny librairie Saint Paul mba hanananao rery anaty tompoko so inona tokoa malagasy anao fa tsy hananatsika zany zavatra any boky kely mena faifakilao enomby mbola lafo no vidin'izay boky zay tena mba rarotika mihitsy satria anisany tena mampisavorovoro tsy mampandroso atsika io tsy fantatritsika hoe izy tsika zay zavatra ny tena mampalaka dia zany ao anatin'ny fahendrena ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fifanajana ary fanajana ny lalàna velona no ampandroso sy ampivelatra sy alan'ny malagasy amin'ny fanta so na betsaka ianao mon général vahintsika teto moa de général Makavelo